Ny vinan'ny toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy faharoan'ny volana septambra amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny talata fahatelon'ny volana septambra amin'ny 9 maraina. Mbola manakely hatrany hatramin'ity anio ity ka hatramin'ny rapizy vao maraina be ny fampitandremana mahakasika ny alin-drano ho an'ny morontsiraka atsimo andrefana atsimo ary atsimo atsinan'ny Madagasikara manomboka eo Morombe izany ka hatrany amin'ny distrikany Farafangana. Mety mbola mahatratra hatrany amin'ny 3 ka hatramin'ny 3.5 metatra ny avy ny onja ary mety mbola isy hatrany amin'ny 4 metatra izany eo anenanelan'ny Morombe sy Taolagnaro. Ka manoloan'izay dia mbola ahitana hatrany zany ny ponina amin'ireo toerana voakasika mampiatra hatrany ny fampitandremana izay miloko mena mahakasika an'ity fampitandremana noho ny avy ny alin-drano ity. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny morontsiraka atsinanana ary tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy anorana tandrivindraona vitsy indraindray ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 820 ka hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora hatratra 570 kilometatra isan'ora indraindray. Anonja be kosa ny ranomasina ary ny avy ny onja manodidina ny 2 metatra mbola isy hatrany ny alin-drano avy any atsimo atsinanana. Tanjona Angotsy hatrany Manoro anorana malana amin'ny fiandohan'ny fepitoana ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 8 ka hatramin'ny 820 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja andidina ny 2.5 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro isy orana tandrivindraona hatrany amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 820 kilometatra isan'ora. Anonja be nahery ny ranomasina ka ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra hatratra 3 ka hatramin'ny 3.5 metatra kosa any atsimon'ny Farafangana amin'ny fiandohan'ny fepitoana. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena ho mainana ny andro amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 820 ka hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora. Ahery ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra isy hatrany ny alin-drano avy any atsimo atsinanana. Morontsiraka andrefana kosa indray tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 730 ka hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora. Anonja be nahery ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra noho ny alin-drano avy any atsimo atsinanana iena amin'ny andalana kosa izay ary mety hatratra 2 metatra any amin'ny farany fepitoana. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro maina ny andro amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 820 ka hatramin'ny 820 kilometatra isan'ora izay mety hatratra 730 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany atsimo manomboka ny tolakandro. Anonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja manodidina ny 2.5 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava tombanana isy orana tandrivindraona amin'ny fiandohan'ny fepitoana ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 820 ka hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa zany ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 820 kilometatra isan'ora adiny mpanonja hatrany ny ranomasina ary ny avy ny onja 8.5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby isy orana tandrivindraona vao maraina manakaiky ny Osbe. Iovaova kosa ny fitsokon'ny rivotra ka manodidina ny 7 ka hatramin'ny 820 kilometatra isan'ora izay mety hatratra 820 kilometatra isan'ora indraindray adiny mpanonja ny ranomasina ka ny avy ny onja andidina ny 8.5 metatra.